Eny ary, dia miarahaba antsika mpanaraka ny pejy RGL sy ny pejy-ny Mostanina Rabetsialonina ary ny pejy-ny Koto Lehilahy Maitsoambo tafahoana amin'ity fandarana carte sur table zay fanaonay isaky ny asabotsy hariva zany. Ialana tsiny kely ny fahatarana noho ny lafin'ny teknika fa isaorana moa zany fa milamina ihany zavatra rehetra eto. Dia faly miarahaba ny vahintsika na de efa fantatr'olona ny namantsika de rabaintsika sy raisitsika ihany izy a. Miarahaba any Koto, tonga soa matsara. Faly miarahaba anareo rehetrarehetra. Ia Mostanina. Mpanday anjara. Faly miarahaba antsika rehetrarehetra, faly miarahaba ny vahintsika, miarahaba anao pastera. Ia, tonga dia ny voamaso mpotsirina ozy ny fitenenana, mihazakazaka ny toetra ara-pirenena angamba antsika isan'andro mijery ny Facebook, même pas isan'andro raha fisaky ny tapak'andro de misy rebondissement foana, de dikan'izay zany a misy zavatra miseho etsy sy eroa. Fanontaniana avy hatrany angamba ny apetraka amin'ny Koto hoe ahoana ny fahitanao ny toetra ara-pirenena am'izao fotoana izao, raha mitaha ny zavatra nisy nanomboka tamin'ny fiandohan'ny tolona, atao entre guillemets le tolona nataon'ny Gen Z sy ny vahoaka malagasy ary ny zava-misy ankehitriny. Ny fahitako azy aloha dia mifamaofao be tsisy fanantenana mihitsy ny isan'ny hoe tsy mazava mihitsy zany ny programa ataon'le fitsonana am'izao fotoana izao e. Ny zavatra raisiny tamin'ny historika zany, zavatra nitranga voalohany de nanongana ny Ngarajoelina, miala Ngarajoelina de mitady fanovana-rafitra. Zavatra vaovao mihitsy ny takiny ny tanora sy malagasy satria nandritry ny fotoana maro hitantsika ihany fa de tsisy nandeha tamin'ny loany fa nanao inona moa zany kodidy foana ilay firenena. De teo ny président Mikael hoe andray tanana an'izy. Teo moa zany de tsy nisy mihitsy hoe fanarahana hoe ianao no tokony hitondra na ahoana no tokony hanaovana an'ity de efa teo de efa famaofao be hoe tsy fantatra na directeur militaire, tsy fantatra na transition, tsy fantatra na tsy zavatra fantatra mihitsy zany fa de hovaovana foana io. De avadika ravana ny ACC, ravana ny ino moa zany ny androm-panjakana, anao zavatra vaovao, tsy ravana indray. De tamintamy koa tonga de premier ministre tonga de mifidiana, de tsy zavatra mazava mihitsy le izy zany fa de hoe raisiko fotsiny ity. Zany hoe misy président zany par défaut, comme par hasard. Tsisy concertation hoe iza no tokony atao président satria raha fa Andry Rajoelina de teo tokony misy miresaka hoe iza no andray an'izy, de inona le forme le izy hoe transition ty sa misy an'izao. Io avadibadika foana hoe conservena ny ordre constitutionnel, tsy transition io fa transition de zao, zao de hatram'izao le tsy mazava raha amiko manokana. Zaho mampanaraka ihany tsy mazava mihitsy inona le izy. De rehefa Mikael zany teo de efa eo zany ianao zany de efa eo zany. Zay le fandehana izy. Tsisy hoe ahoana fa de fa raiso zany de fa makany fotsiny. De raha araka an'izaho manokana, za inona moa zany citoyen lambda, na de manana niveau intellectuel raha fa raisiko manambida anahy de hoe nametrahana azy teo de organiser élection ino zany fifidianana madio. Zany hoe fanovana tanteraka zany de misy fanaovana fifidianana. Nefa rehefa mandeha le fitondrana de teo resaka mandeha makany Rosia, makany France, manao soni, SADC, misy projet nefa nametrahana teo ka tsy hoe hitondra le firenena tsy décider ninona mihitsy raha fahazahoko azy hoe ianao ve afaka anao fanarahana ohatra anao tondrozotro tsy haiko inona indray le tany Paris tsisy mahafantatra inona anatin'le tondrozotro nefa de soniavina le izy de omenany SADC de zay ny zavatra hitako amin'izy hoe tsisy zavatra mazava mihitsy ary mampatahotra ny situation, mampatahotra satria ianao zany raha nandeha ny tolona de miala Andry Rajoelina de anao zavatra vaovao de tonga ilaza Razafy mitondra hoe ty ara le projet resika izy zay efa nitry ny 10 taona nanao an'le fanovana rafitra hoe maty io rafitra io tsy mandeha io
tsy possible mihitsy hoe ny président manana ina moa zany pouvoir trop zany pouvoir ny ananany président de la ohatra ny intermena-pirenena zareo ihany ny décider any karama zareo de normal raha amina firy million ny carburant sehetra zareo ihany décider de le rafitra mihitsy zany tsy mety de oentina le rafitra de tsarany zareo de miteny olo tsy mety premier ministre io de tsarany zareo de atao ihany le izy de tsy fantatra ntsony hoe aiza moa zany tsika am'izao de aveo natao fikaroram-pirenena de hoe ny FFKM no itantana an'izy de natao le fanokafana an'izy tsy hita le toyiny fa ny zavatra hita de misy jet privé makaria zavatra hita de misy nomination atsy zavatra hita de mila tokony samborona afaka mitsoaka za manokana mampanahy le izy tsy hoe justement le lazana foana mialina na hoe mpanohitra foana na se mandeha eo tsy mahafapo tsy any le izy satria za de manametraka hoe za anohana le fanjakana zay le teniko de misy miteny moa zany hoe satria ny zokolany regny ao za tsy am'zany mihitsy satria zao na tamin'ny andro rajoelina raha misy ino moa zany ny chef d'état major miaramila izy moa Saivelo inona ola avy anosy penala avanay fa zany tsy anakana tsy ino moa zany nanohitra ny andro rajoelina fa be de be miteny ikoto manohitra vadika discours manoloana fitonana satria ao ny zoky tsy resaka anjany mihitsy fa raha ohatra ka tamin'ny andro rajoelina te hody Madagasikara azoko natao satria Saivelo Delphin afaka miprotégena afaka miresaka amin'ny andro rajoelina direct satria izy se ny ino moa zany no farany ambony amin'ny tafika atao fa za tsy hanao an'izany fa na rehefa ide de makasika ny Mikaela de niteny anohana satria mijery le ino moa zany ino moa zany miazoazo andeha hiditra anatin'le fitondrana hoe raha misy ny fifidianana de mijery le danger le olona efa teo indray no mbola iverina eo de anatina cycle foana zany tsika de zany tena anao anohana ny izy ao Mikaela fa malgré tout tsy hitako zay atao zay le izy very fanahy tanteraka zany ary matahotra amin'ny situation Madagasikara amin'izao zava-misy zao. D'accord. Misaotra betsaka. Mostany nomenanao ny fiterenana ahoana ndray ny hevitrao am'izay? Saorana pasterana ny fitenenana saorana moa i Zokobe Koto efa nataony ambangovangony le historika tsy verenany iny fa point tiako tsindrina am'le zavatra nyteneniny teo hoe makaiza itsika fanontaniana napetraka antsika teto foana zany pastera satria raha niady tamin'ny rajoelina atsika nytenentsika hoe am'le hoe fanambakana ny toe-tsainy malagasy aloha ny tena nanahirana atsika nefa ny zava-misy am'izao isika teto tsy mbola niteny hoe manohitra tsika ary niezaka nanome torohevitra foana an'le mpitondra fanjakana misy eo Madagasikara fa le fanontaniana napetraka antsika pastera hoe mba misy mieno ve isika matetika antsika koa mijery any pejiny koa de ataon'olona fimezana indraindray fa hitako mizavatra marina ihany teneniny matetika zay le teneniko hoe mba misy mieno ve isika ny priorité tsy mazava tsy misy satria raha nyresaka ny laza Razafiarison moa nareo teo hoe mba manana traikefa izy mba manana zavatra ho aroso ho an'ny firenena izy adiditsika tsara fa miteny taraina teto izy hoe adiny 8 izy nampiandrasana iny eo ihany fa ny tena mampahonena mahamenatra ary mampatahotra hozy Koto teo hoe olon-dehibe Ray aman-dreny kardinal izay mangataka fionana faly moa za andro any misy sariny niaraka tamin'ny filoha tany Tamatavy mino afa nyresaka ry zareo fa tam'le tamomaniko cyclone tena tsy niraisiny zalahy fa gaga rehefa aveo hoe le bandy ohatrany tsy manambany olona atsika le iza moa le mpihira Mora favori. zareo grand Ramora Favori iny raisina ao an-dapa iny zany ohatrany hoe io zany mampametra-panontaniana hoe inona ny prioritén'le fanjakana atsika moa tsy resaka natsidika ny Koto teo hoe fandehanana ny Rusia herinandro manaraka aty Frantsa
ny malagasy nefa tsy mahafantatra hoe inona ny zava-nisy tao. Raha ohatra ka mialatsiny raha miteny an'ity hoe na izao atao malaza hoe raha tsirakista zany a misy mi-identifie anahako, misy mi-identifie anahy tam'le resaka hoe fa maninona ny bazin'ny Diego naverina amin'ny frantsay teneniko zanga mpitondra. De ahoana ny hevitra anareo? Amiko ohatrany hoe ny potena ihany zany Madagasikara, inona zany ny antony nandroana ny vazaha tamin'ny 1973 izay namotika ny fitondrany Ratsiraka tamin'ny deuxième république. Mandraky androany mbola misy menomenona ary manopa izany fitondrany Ratsiraka zany hoe tena namotika ny ekonomin'ny malagasy satria nandroaka vazaha voany embargo Madagasikara, nitotongana ny toe-karenan'ny Madagasikara. De androany isika tsy mbola mandray lesony. De io mbola mitavozavoza. Iny moa io ihany satria sarotry ny manao politika, iresaka politika tsy miresaka amin'ny tantaran'ny Madagasikara. Fa androany mbola resiko ihany toizako ihany ny tenin'ny Cousteau hoe miala Rajoelina sy ny Forongony, nefa androany atsika raha mijery tsy resaka Rajoelina sy ny Forongony, tsy ny Forongony tsony eo ihany ry zalahy. Efa fantatsika hoe mpanao zavatra tsy mazavazava, sarotry miakuzentsika hoe mpanao trafika sy ny tariny. Fa misy fitondrana koa teo alohan'ny Rajoelina izay nampieky nampiteny ny mona, nampieky ny malagasy be de be ny mpanao trafika. Anisany nandrodana ny fitondrany, mialatsiny manonona anarana, anisany nandrodana fitondrany Rajonary Mampianina, ireo bandy reo mpanao affaire reo. Nefa ny mampatahotra, ireo bandy reo miaraka ao amin'ity fitondrana fanavaozany ity, ohatrany mahazo laka, ohatrany ataontsika hoe mialatsiny teny vahiny hoe midomina ao anatin'le fitondrana. Ary ireo bandy reo ny tena tsy maty voalavakivo, tsy maty manota, manenjika atsika le mpiteny avy aty indray hoe nefa be de be ny tolona niaraka tamintsika hoe andao fa point commun iarahantsika androdana ny Rajoelina. De androany indray reo olona reo ihany mandoto atsika, mialatsiny pastera fa atsika zany ataony zalahy hoe te amerina ny Rajoelina. Nefa fantatsika fa ireo olona reo sady tsy nazava tamin'ny fitondrany Rajonary Mampianina, ny tsy nazava tamin'ny fitondrany Rajoelina, miaraka ao manao zao trafika be de be zao, ananatsika proof ny ankamaroany. Donc zany amiko hoe tokony ho tonga saina ihany malagasy, tsy hoe fankahalana ny mpitondra Mikael, colonel Mikael, fa amiko tsy Mikael mihitsy mitondra ny firenena amizao tsika miteny amizao. Tena tsy manana tsy toteny izy ary tena tsy manana mainmise amin'io fanjakana io. Zay ny hevitriko. Ya, zaho isaky teny satria ny tenin'ny Cousteau de mifampitovana ny Mostalina. Ohatrany hoe samy misy terme nampiasainy tsy haiko izy inona monseigneur izy tamin'ny gazety hoe République Mbolavo. Le tonin-datsoratra ny gazety La Croix, zay misy le terme. De tsika mahalala tsara misy le tokantrano Mbolavo samy mandrivotra io zao hoe misy ony tavelany Dubai, de misy ny eto, de misy ny tamin'ny fotoana nakany Paris président, nisy zavatra be de be ny zavatra zany hoe samy manao. De hita hoe tsy misy lohany na de ataontsika hoe misy ara forme fa ohatrany hoe misy mpitondra fijeriko ohatrany hoe misy mpitondra informel zany ao anatin'le structure formelle, dia tsy manana mialatsiny colonel ohatrany tsy manana poigne am'ireo olona reo inona ny antony, zay zany fantany napetraka. Fa ohatrany hoe zareo zany manao zavatra comme si entre guillemets comme si misy zavatra tsy afahan'ny colonel mihetsika, fa raha vao mihetsika de hanao iny reto olo reto. De za zany mahita hoe misy occasion en or mihitsy tamin'ny resaka le vrai concertation, fa tsy nenona moa ny hevitray kotokonga matoa hevitra taminay tamin'iny hoe tsy izy io concertation fa tsy inclusive satria déjà tsika tsy nanaiky mihitsy nefa afaka mamitarika an'io fa tsy ao ny ray aman-dren'aradrazana inona ny tsy asahiny colonel. Tena mialatsiny ataoko mahitsy be hoe fakonany reo satria miteny teto maly tsika hoe reo mihitsy no problematika reo olona manodidina reo satria tsy manan'olona Mikael, zay ny tena tsorona zay. De nefa rehefa tsy manan'olona ianao
maninona lasa le tanora tsy jenjedy ihany fa le olona le tena mpitolona izay tsy ao anatin'ireo olona reo tsy nyraisina icomposé n'lekipa fa tonga de salovan'ireto olona reto de ireo no manao raha matahora zao mandeha any amin'ny tsy izay marina aloha fa talohantsika nitra teto fijery hoe misy mandrahona sady le boy kely jenjedy hoe manakorotana eo anareo de hitanareo fandraisana fepetra sasany hono misy manaraka any ambadika any efa manomboka sady zany ny intimidation zany hoe tsy hoe mitohy zany fa vao maiky pire noho ny teo aloha donc zany ho anahy manokana dia fahitako azy misy fanjakana anaty fanjakana na misy lohany be deaibe izay manomboka mipoitra fa teo matsy coalition de façade fotsiny le izy dia zao am'izay izy vao manomboka hita miariary hoe hanao inona reo olona reo ka ny fanontaniana mipetraka zany hoe raha izany ary ny fandeha niaraka ny teniko teo hampatahotra ty zavatra ty satria ny zavatra mampatahotra de zao manoloana an'izay raha sanatry hisy fipoahana indray tamitsika tamy Rajoelina poka bloc ray tsika tonga de hoe tous contre Rajoelina ça c'était clair fa am'izao sanatrian'izany hisy faction maromaro dia hiteraka engany tsisy zany fa aloha misy avsanandra tsy hevininy soa fa tsy te hahita hoe misy tropiny melatsina anonata anarana tsy teny hisy tropiny Mikael hisy tropiny Fanirso hisy tropiny je sais pas qui zadolany y compris koa ny miaramila y compris koa ny gendarme y compris de ho aiza tsika manakafy ka eo ny aloha zany tena mampieritreritra anao hoe iza marina zany tena mitondra eto amitsika ary move ny président Mikael manana fahefana am'ireo olona fa tsy ataoko hoe olony zay tsy izy akory ary raha mijery ny fanendrena atsika am'izao fotoana zao de mandeha ny resaka hoe toa fanendrena tsy avy aminy izy na de izy ara fa ohatrany misy pression lobbyne donc zany fantany napetraka ho an'ny Mikael ho alefako eto président Mikael hoe maninona ianao raha mitsotra satria ianao hitako sady saika anao aveu nanao reraka angambany ianao tany Paris de tsy vohomana le izy fa tonga de tafateny hoe zany eto raha olona ka sady somary nanao ohatr'izay ianao ka sarotra ny mahita olo aveu en public reny de traduction ho anay zany de ohatrany hoe te désavouer an'ireo équipanao reo ianao zany fa ohatrany hoe occasion iny nefa tsy mandeha lavitra ny ohatran'izay koa satria sao sanatrika ary zany nahita mimika an'olona dommage fa nitadiaviko le archive taminy ianao ny teny monsieur le président hoe mitady olona ho atao bulldozer maromaro ao zanao amy secteur rehetrarehetra fa sarotra mahita olona marina de nisy caméraman tsy haiko na pakasary na inakasary tetin'olona vitsivitsy nanao grimace dommage tsy hitako le izy vao niteny an'izay sady tena hita hoe vinitra de vinitra satria aminazy zany de tena hoe désavouen'ny Mikael zany tsika eto mason'reto olona reto fa ny olona moa tamin'iny ao anatina euphorie hoe faly be fa tonga présidence fa tsy nieritreritra zay détail zay ngambany any fanamana kely fa averiko any amin'ny koto ny fitenena ngambany ia concrètement raha tsy manao ina moa zany mandray tanana zao de zao ny malagasy de ho sahirana atsoatsy fa zao zany efa hita izao fa tsy kafokafona fotsiny ina moa zany manao inao filazan'le milomano tsy manao milomano reny manao tsy karoka teny alikanay de lasa migadranay tote raha vao misy ahoana ny filazana le tsy manao milomano reny zao zany le izy le personnage i colonel de olona ataontsika hoe mpiandry zany ina moa zany anatina état d'esprit hafa zany fa ny olona tokony hitondra fanjakana de olona manana charisme manana poigne manana fahaizana raha tena hoe tsy mahay Mikael de tena sasana rano zao fa ho atsika rehetra izy tsy zavatra ty ho atsika rehetra ty zavatra ty tokony mahay manaiky ny malagasy za mahitsy fiteny tokony mahay manaiky manaiky tsy tafavoakany izy tsy ananana le zay fahaizana hitondra zay satria izy nge ina moa zany bachelier izy de aveo nanao académicien izy fa tsika zany tsika malagasy de matahotra foana sao de froissé olona sao de anambany olona raha miteny hoe tsy ananany le ina moa zany le compétence am'le izy ka raha za manokana ny sainsaita zao efa mihetsiketsika mafy ka mihetsika tsara ny tokony androany de mandray décision fa hita fa tsy tafavoakany izy tsy hita le tafavoakany izy satria le ina moa zany le tondrozotra makany fifidianana
tsisy fa de zay iny réglé ina moa zany jiro tary zay iny réglé ina moa zany nanao fanampina tary tsy zany angeny ny andrasany tsy haiko na za tsy mitovy hevitra aminareo fa amiko a tsy réglé an'izany ny andrasana fa hoe organisé ina moa zany élection ary raha ohatra tamin'ny voalohany tsy nisy akory zany hoe tsy maintsy roa taona ho aloha zany eo zany zay mbola manana roa taona zay non mila élection satria reraka amin'ny vahoaka mandeha fotoana ny olona miasa ny olona manao retraite de Madagasikara de anatin'ny ina moa zany confusion anatin'ny cacophonie de eo zany nanomboka asa tany amin'ny 2009 tamin'ny naonga Ravalomanana de nisy transition efatra taona de eo zany Madagasikara manao chute libre de niditra zany Rajoelina de chute libre fa tsisy afa-tsy fangalarana fanondranana volam-bao koa de atsipitsipi fahatany fotsiny eo amina fotodrafitra satsy tsisy priorité fa de président afaka midécider zay tiany atao tsisy mihitsy hoe hiérarchie na structure ohatra raha colisée zany mirova de afaka miteny fotsy izy fomaraina fotsy izy de mety mijery astérix izy de titily le ino moa zany le colisée de asio colisée nga eto de nany mpamoaka volany amin'ny banky centrale vo miantso any Rajoelina zao de matavy de mangovotra io le volana avanana izy tsisy projet hoe inona moa zany en fonction n'inona de ohatr'izay zany de anatin'ny 9 taona tsika de very fotoana de nialo iny any Rajoelina iny de mbola ho very roa taona koa tsika amin'izao fotoana zao amin'ny zavatra tsisy dikany de tsisy mihitsy zany hoe zavatra mipetraka hoe zao tokony izy da zay zavatra zay zany no hitako hoe raha hiangany tsy resaka fanonganam-panjakana tadiavina satria tsisy nifidina colonel ange tsisy nifidy tsisy fanjakana hoe légitime zany teo fa de alaina ndray izy moa ny ACC ny any Rajoelina ihany ny ACC ihany no validéany io le rangahy io ihany no validéany candidature ny any Rajoelina de fa tsy nanana ina moa zany validité de io ihany ny validéany ito de manao fianianana c'est vraiment c'est une catastrophe ka raha ohatra ka misy poids any reto GNZ reto na tsika de tsara hoe averina am'lony le izy averina am'lony hoe aiza sy aiza inona le ina moa zany ho aiza moa tsy ty inona le zavatra vita inona le programme eto fa tsy hoe mandeha tany en France de fianaraka asa tany asa inona tany inona soniavina tany tsisy au courant malagasy d'ailleurs on ne t'a pas autorisé à signer quoi que ce soit parce que t'es pas un président élu au suffrage universel tsy ny vahoaka mihitsy ka raha ohatra izy hoe anao siniany ino moa zany volobe anao soniany tsy haiko inona varatuliara anao sonia zao non amiko manokana de dininy izy moa ny CNC de mafana zao de tokony ifanarahana amin'ny colonel hoe na anova hoe amenay zavatra marina anao hoe inona tokony atao na rehefa tsy vitanao le izy apparemment tsy vitany tsy manana zay compétence zay izy tsy manana zay charisme sy pouvoir zay izy de alors nga olafana anao an'izy hoe olafana anao an'izy fanarahana l'izy tsy hoe hitsany avoloa ndray d'ailleurs tsy any avoloa izy fa to any amin'ny inona zany tranona karahana izy mipetraka ary filazany olona de tsy hoe anonga-panjakana hoe miala to colonel tsy zay fa ifampidiniana hoe vitanao vita zavatra ty aiza ny tondrozoratra atreto ka rehefa tsy vitanao le izy alors nga ataon'ny olona hafa satria pour l'instant tsisy président io satria sady tsy tetezamity eo sady tsy directeur militaire eo sady tsy fantatra misy transition ampiasaina daholo le terme rehetrrehetra zao ampiasaina daholo le terme rehetrrehetra de miarrangeany la France koa le confusion satria avitena aza ilana le ordre constitutionnel ny vazaha no miteny hoe aza ilana le ordre constitutionnel satria ahafahany mibaiko anao hoe ty ataovy de any am'le tsy izy any am'le tsy mifanarahana mihitsy le izy zay ny tena marina ka raha maheno ny ZZ maheno ny resako de tokony ngambany ny olona rehefa samy niveau intellectuel sy na samy intelligent de tokony mahavy tokony mitovy fomba fijery amiko zay tsy izy io tsisy zavatra concret azo raisina amin'io de tokony hoe atsika le firenena tsisy hoe lisany mpanohatra na hoe lisany firongona lisany so fa atsika io de tokony mifanaraka hoe andao rangaha
ivorony ray mandeha da nytania ny colonel hoe makaiza moa tsika ty inona zavatra vitanao ve izy sa tsy vitanao fa tsy de hoe misy ina moa zany jet privé ary de nanina le colonel ray taverany Dubai tsy fatry ino nataony tany sasany miady atrano fa hoe ivalina andeha naka sary tary à Paris de le sasany à Dubai tsy fatry ina ny antony de tsy zavatra mangarahara mihitsy de tsisy cacophonie totale ka na zao na tsy zavatra manjary io so de hoe tapitra ny rotora am'izay de atsipiny am'izay ny ina moa zany ny fifidianana atsipiny hoe ty ny constitution gagadolo anao fa zao ny constitution gasy to nisy napakevitra nisy nadinika an'iny fa de hoe ty le izy de raha atao moa zany ny fikarondry national de hoe efa voasoratra le constitution fa de référendum io manangatanana hoe ok sa tsy ok oui ou non tsy fantatro akory ina le anatin'le texte to nefa le texte tokony nirana dinika amina professionnel sy amin'ny solotenan'ny olona rehetretra isan-karazany de atao le izy ka raha za manokana de tokony ajanona eto le izy ajanona de miaraka dinina am'jenizay da hoe ino zany miantso ny colonel hoe aiza so aizany le zavatra mandeha satria ny fangatahana de hoe iroso amin'ny fifidianana mangarahara na listy ny fifidianana ovana ino moa zany to update ny CENI ovana tany satria io ihany ny CENI napangala-batana ny Rajoelina teo ny HCC io ihany tamy Rajoelina ihany de ina nandikany avy eo i Razafintsalama i premier ministre na tsy mpiaviany fotsiny nefa de olona Ravatomanana koa io de avy eo olona frantsay mandeha tsokitsoko mankany France tsisy zavatra manjary io fa tokony anjarany CNC da izay manana poids mangataka ny colonel andao iona ka rehefa tsy manaky iony izy moa i colonel ohatrany nataony teo de zay no tokony andraisana fepetra tokony iona de resaka hoe aiza le izy ina daholo ny zavatra mandalo ahoana ny fifidianana fa tsisy miraharaha mihitsy zay ina moa zany zay any volobe pour l'instant c'est pas ça zay le izy tsy tokony hampandeha hoe raha ohatra président masy hoe président voafidy de hoe mampandeha ny raharaha hoe irrégulier ny raharaha tsy irrégulier tsy zay ny araky rehetrretra ny tokony ataony teo fa hoe anomana fifidianana madio amin'ny fomba aingana fa tsy zay manana rotaona zao satria tetezamity io transition io tsy transition io fa constitutionnel io tsy constitutionnel andray io fa misy continuité tsy zao cacophonie zay fatako azy merci Koto i Mostana ny anahy moa tsy mifanohitra am'izay fa plus radical kokoa ny tiako hitondrana anazy satria raha ny teny moa ikoto teo hoe hoaizitsika iza no andray andraikitra efa mazava moa mivaly teniko tamin'ny voalohany hoe tsy hoe mankahala amin'ny colonel tsy mankahala amin'ny colonel fa raha amiko raha olona hitondra firenena zao firenena zay sahirana de sahirana ary le situation politique tena manahirana koa io moa ny influence amin'ny resaka géopolitique enjana be mety tsy izy tsony zao moa mafana fony izy NZ misaotra rô zandry rehetrarehetra reo mihetsika na geny Y na geny Z na izy io fa tsara tsapanareo ary fantatra atsika diaspora reto hoe aitsika ny tena nagnozongozona ny fanjakan'ny Rajoelina zay vao nihetsika ny tany a Madagasikara tsy mahafantatra hoe tsy mety nisy transaction nandeha io vao nijoro nitsangana ireny kapisaty reny tsy mahafantatra an'izany ny olona rehetrarehetra raha mbola taty andafy raha nametraka koto hoe hoaizitsika iza ny andray andraikitra mino hafa efa hitatsika ny hafanampon'olona am'izao fa nefa matahotra izy any Madagasikara mbola matahotra de tsy maintsy isika ihany miverina mijoro miray hina ohatrany nataontsika satria miray hina ny tiako tenenina mba isika manana hevitra le amin'ny fanovana amin'ny tena famoronana ny Repoblika Madagasikara ny ray mandeha satria hitatsika ma tamin'ny fahatongavan'ny PRRM taty colonel iza ny diaspora ny karakarany
ny organisation zala ny ôna tany fantatsika tsara hoe zavatra restreint efa dernière minute de navoaka ny QR code nefa rehefa ny scanner zala sasany le izy de efa plein tsy place tsy maninona tsy mitady toerana am'izany tsika hoe te ahita Mikaela sy ny tarany fa misy karazan'olona mieritreritra hoe anazy Mikaela, anazy ny filoha am'izao, anazy ny fanjakana de ireo ihany a mitsokombakomba manao zay tiana atao satria ao moa misy miteny hoe zay namoaka vola zay tsy maintsy mbola mamerim-bola. Ao moa sasany efa mieritreritra hoe tsy maintsy mitady vola fa maninona tsy hitady vola fa ho avy ny élection. Izay ve ny toetsaintsika andeha hanorina izany Madagasikara zany sa hoe mba tokony hijoro am'izay ny tambazotran'olom-banina am'le fitiavan-tanindrazana andao irahina indray mandeha andao anao ady iombonana indray mba hialana am'le hoe io réseau satria raha miteniny koa teo hoe mila mandray andraikitra i colonel Androany amy zavatra rehetrarehetra za mino amy maha colonel anazy tsapana ane zany fa nefa io moa fantatsika am'le théorieny Machiavel hoe rehefa manomboka ninana koa ianao anatin'le zavatra mety zay le chantage de samby mihinana ao sarotra amina ndray décision fa raha tsy misy tena hoe pression tsy matahotra miteny tsy matahotra mamory vahoaka ohatrany atsika rehetrarehetra tia tsy vitan'olona hoe atsika telo zao fa tsika zao manana namana be de be mo atsika diaspora be de be tia tanindrazana ty lainga zany hoe tsisy tia tanindrazana daholo tsika fa samby amy degré ny fitiavana anazy amy samby amy fanehoanan'le izy fa mbala miangavy ny diaspora rehetrarehetra tsy le hoe ireo groupe le restreint le nanomana an'le zavatra manginginy iny fa tena hoe andao élargissena andao hihetsika fa miandry atsika ny vahoaka malagasy ary ianareo zandry tsy ho ariana ianareo masahia mijoro masahia miteny ohatrany nataony bandikely iny moa i Mikolo sy ny tarana nefa mbola iny fa mijoro daholo ny lieutenant sasany le super président Madagasikara efa mandefa menasy hitatsika iny de matahotra ry zalahy za tsy amy toerany kosa raha zany de matahotra izy fa mino afa andray andraikitra atsika iray iny andray tsika andao Madagasikara iaramanana io firenena tsika moa waiza rehefa tapitra moa ny anjara-potoanatsika mijanona ty ivelany tsy maintsy hody any an-tanindrazana ihany tsika na de hoe misy miandry zao tsy maintsy hody tsika na ninona na inina na oviana fa asakasaka an'le mazoto asakasaka an'le mbola zay ny anao paster ya mirebondiraka amy teny koty teo hoe nia zany tonga de alefako lavitra ozy koa teo hoe rehefa tsy tafavoaka an'le izy dia mieritrerina misy vidéo nataoko zay voaingana hoe misy olona natao hamakilay fotsiny hitako zay ny kahany colonel fijeriko io mety ho diso fa alefako ihany dia zay ny fetran'olona anankiray tsy hoe tsy fahaizana fa zay ny plafond de verre ary zay koa izy ary isoranazy zay de problème nefany le olona mandeha amy sentiment zay namony voa ihany tokony hiravaka ny vangana azoko le sentiment le voaka malagasy kanefa raha-pirenena ty fa tsy raha pokotany na raha tokantrano na tokantrano raha voaka mitandrina de hoe rehefa tonga am'le phase fijery koa zay fa tonga am'le phase am'izay tsika mila olona surtout analo manana profil amina resaka géopolitika satria enjana be le zavatra miandry atsika am'izao fotoana zao moindre faux pas amina décision sanatriavany zany tsika ataon'olona tsaketo de olana nefany le orgueil maha olombelona zany hoe za no filoha teto za no natonga ty teto ka za ndray ve miama eo zany le tiako atongavana de raha mijery koa nefa tsika en parallèle misy zavatra mahagaga tsisy mandeha amy lohan'ny tsonony mihitsy le resaka hoe ty exécutif ty législatif j'ai rien contre ny cité ny Andriana Soliaiko
fa tena mahagaga tsy mbola nahita tsy haiko aloha nareo mirahalahy depuis ka nisy président n'assemblée nationale tonga de maka décision ary milaza hoe isy zavatra ho atao am'izao asana exécutif ohatra izy le tany à Paris de teny hoe ho taperina daholo ny contrat reto mpanao solika reto fa hisy tsy hoe maniritsika mba hisokatra ny fifaninanana za masy mba nangazy mba fa hoe ohatrany hoe efa misy zavatra après ao zany hoe hisy compagnie pétrolière vaovao de gaga be aho hoe ny olona koa zany tonga de miteny bravo tena zany tokoa fa fantatra hoe iza io miteny io iza io miteny io filohan'ny assemblée nationale fa tsy prime ministre normalement zany discours na premier ministre discours na ministre ministère n'énergie fa tsy discours tsy hoe kory hoe malay aloha izy mety manahevitra tsara izy tsy any le resaka fa mampametra-panontaniana hoe qui est-ce qui dicte ny zavatra zay atao à Madagascar finalement qui fait quoi les job description zany tsy mazava na tsy hoe tsy mazava fa vao maika mia mazava iza marina no président anjarinareo manao ny heviteny iza no sa misy super président de ohatrany hoe Mikael zany asaina mivalide fotsiny comme marionnette eo zany hoe io fa zao de zay zany zavatra mahavarina ka io no zavatra anankiray izay tiako atao raha ohatra ary zany ka tonga am'izay za zany mahita ikoto moa mbola miteny hoe mbola ho hita eo ivorytsika za aloha ikoto de mahita hoe efa miplafonina izy eo zany farany problème nefany ny fan club tsy maintsy hitazona azy ny opinion publique sy ny sisa ahoana ny irosona am'izay eritreritra zay ary hoe le faharoa le enjeu anankiray zay masy natonga ny olona manenjika anay koto fantatro vanenjeny fa anay sy mostana de hoe zay ho ny olon'ny rajoelona satria le hoe raha io aneo izy tsy zao masy le logika an'olo raha vao tsy arovana aneo izy colonel de miditra rajoelona zay zany le raccourci fa ny fantanina mipetraka hoe la ny olona ve ny firenetsika fa tsy maintsy rajoelona ve hanao ohatrany tamin'ny andron'ny ravalomanana sy rajoelona ndray zany tsika hoe raha vao tsy ravalomanana de rajoelona raha tsy ravalomanana de rajoelona de zao ndray zany raha vao tsy Mikael de rajoelona de ravalomanana moa zany ohatra mangingina am'zao tsy fantatra sy coup préparé ny andray tsy fantatro de tiako tenena zany hoe ahoana raha izy ary le araky le tahotra ikoto teo hoe raha vao tsy miandany amin'ny Mikael de sao de ame varavarankely ho an'ny ngarajoelona hiverina ndray sy akatoerana de justement la question qui se pose hoe izy ary tsy tena anonona anaran'olona atsika ka profilan'ny olona manao ahoana no tokony ho apetraka eo fa ny olona tokony hanohy an'le asa zay zany ny fanontaniana ho apetrako aminareo mirahalahy de fa atsipoka any koa fa alohan'ny amalin'ny koto angambany amaliky misy fanamarena atao amin'ny commentaire ato misy miharcelé mihitsy hoe zay avy aloha hiditra tsy afaka ny apiditra anareo zay satria ny fotoana tery de tery ary ilana fitandremana koa satria tsy fantatra zay olona mety mitafateniteny foana eto ka aloha ilana tsiny amitsika androany aloha tsy afaka manao an'izay zavatra zay parenthèse kely zay zavatra zay fa zay ny aloha zany zavatra anankiray ka alohan'ny tenenany koto ohatra zay le cacophonie zay ohatrany hoe misy manararoatra ilay lay fanampiny koa parallèle le resaka karana resaka eto tsy le karana rehetra hoe indien fa le tompon'ny robinet sa ve le oligarque no mametraka an'ireo olona reo dia ireo zany no cheval de Troie eo tsy maintsy hiatonga azy tsy afaka mihetsika zany rehetrarehetra zany tena ohatrany hoe za zany ohatra manana sentiment hoe alatsiny afa tsy manompa ty na hoe manao tsitsina ho an'olona zay tezitra hoe hatramin'ny voalohany tena ataoko maitsy be j'ai le sentiment fa c'est pas Mikael qui dirige le pays il y a une autre personne ou d'autres personnes avec S fa izy neo dia il est un peu coincé entre le marteau et l'enclume fa zany hoe izy no tsy atao hoe tratra farany teo fa izy no hoe aloha mba hafana zay aviako iny fa meko anareo mirahalahy fitenina koto zay ngamba le izy zany ino ma zany le tsika gasy mihitsy bady loatra le niveautsika mihitsy aleo ataotsika satria ikoto malaza mpanambany gasy fa raha mijery nareo reo olona rehetrarehetra amin'ny fitondranareo de tsisy mieritreritra mihitsy une bonne fois pour toute ry zalahy andoha anova tanteraka
fa neo zany de mbola ady plasy mbola ahoana ny isôsy kely ahoana de anatin'ny firy siècle ve zany le gasy de tsy mbo misy fahatongavan-tsaina mihitsy hoe ole retsy miasa daholo n'olo humoristes kely io tsisy ressource Madagasikara tsy zavatra tsisy Madagasikara eny ankibony tany ny piasa ny inona zany tanora ny main d'œuvre misy main d'œuvre zao de ho alefany Dubai alefany Canada za avy tany Allemagne tamin'ny weekend teo feno gasy any ny tanora ingirana any Allemagne any manao ny asan'olona de retsy zany le parapolitique retsy zany de tsisy fiovana mihitsy fa de nahazo place eo de ady place eo de inana de iletra de inana anatin'ny firy siècle io Seychelles kely io afaka manao zavatra be dia be resaka place financière resaka usine fanaovana sardine de ny gasy manao ouvrier miasa any sardine any fa retsy mpanao politique retsy zay hoe zany raha voalavon'ny zay teo de partout tonga daholo sasany avy any andafy sasany ny efa nitsoka avy nangalatra tao de iverinao sasany tsisy fahatongavan-tsaina no tena bado tsika gasy ary zay mihitsy no hitako hoe anomezako tsiny mafy any Jesosy de hoe naninona zany ny namena fiasan-doha amin'ity firenena ity firenena zay hitanao tena bado ny olona ao anatiny ao za naninona ampidirin'i Jesosy ao tena sérieux zany tena sérieux nareo mijery andreo reo olona rehetra tamin'ny aninareo de tsisy mamanana mihitsy mba hoe fitavatanindrazana mba manana heritreritra hoe andoro zalahy anao am'izay fa de isôsy tonga daholo de hitady place de mirangorango daholo de ianona anao misy ministre anankiray misy sipany anankiroa de miray atao directrice tatsy ray atao directrice tonga ny ministre anankiray de hoe namanamany anina ndray natramin'ny misy influenceuse zay aty amintsika aty tsy tonana anarana ampidirina ministre population ndray satria akamany le ministre ndray de zany hoe zany le gasany tsisy fahatongavan-tsaina mihitsy hoe miasa daholo ny any Maurice miasa daholo ny Seychelles miasa daholo ny Europa mandeha daholo ny gasy amin'io zany de mbola sambatra le gasy tena sambatra ao amin'ny situation hoe anao dans la merde totale tsy eritreritra fa tsy mbola angalatra raha miteny ianao hoe misy mibaiko ny ina moa zany mpitondra ao de manina moa tsika no azo baikona foana manino tsika no toujours asa tafiditra engrenage tsy afahana miala angambontsika no hoe tsy maintsy baikony frantsay zao tsy maintsy atao toujours tsy maintsy baikony karana zao tsy maintsy atao de raha le karana koa de mba mieritreritra koa hoe efa multimilliardaire ve de tsy mba anaiky lase kely hoe aleo rangaty firenena ty fa tena manangana hoaiza moa tsika rehetrrehetra eo raha miaraka ino firenena io zany hoe tena fahita teraka Madagasikara de hoaiza moa nareo karan'ireo sa ody any aminy ro karan'ireo fa tsisy tonga saina mihitsy fa de hoe ohatra zany anao exploitation pétrolière de ny karana Jovena ny tompony fanafarana pétrole azahoany amina miliara ny fanafarana an'io izy monopole an'io de aza trandralisany io tsisy fahatongavan-tsaina mihitsy na am'ireo karan'ireo tokony mba songatsana hoe mba tena mijaly tanteraka le malagasy te efa tsisy hoany tsisy hoaisina nefa raha multimilliardaire de ohatra zany koa ny mpanao politique reo vo misy erika kely voaravany voamatiny zenizedany ny voay de avy andeha hinana daholo de tsisy mba marina plan mihitsy hoe andao ranganao concertation hoe fitaitsika ataotsika milay ty fividiana ty aloha mba olona mba nianatra olona mba ina moa zany manana compétence no apetratsika eo fa de fa avy any koa era valomanina koa fotoana zao everinareo koa satria le tiko ary lasa fahitra koa de retsy le fanatika raha valomanana ndretsy tsy takany zareo mihitsy hoe raha valomanana ty ka de ohatry zany mbola firy reo gasy reo mbola maniry ivelany Ratsovelona de olona ohatran'ny Ratsovelona ve olona personnage ohatran'ny Ratsovelona ve de tsy sampan'le gasy hoe dan sady bady le olona teneniko direct sady bady le olona tsy manam-pahaiza ninina mihitsy sady zay namitaka vahoaka tamin'ny nanonga ampanjakana tany Ampotriroatra nampidzabany vahoaka firy maty teny de tsy mahatonga ny saina an'le gasy zany
dia avy eo niady teo anatin'ny tezamity izy sy ravalomanana 5 taona iady plasy eo na dia mitsotsonga ilay firenena dia ady plasy eo izy olaka Rajoelina io anatin'ny fitondrana izy mangataka nationalité vahiny dia zany hoe c'est pas louche zany hoe tsy mbatatra ny gasy hoe fa mandeha tanindrazana izy zany ina nangatahana nationalité vahiny eo am-pitondrana dia iny dictateur nataony Andry Rajoelina olany amin'ny arivo nigadrany Andry Rajoelina teo firy nipotika fiainana ohatra ny Roly Mercia, Ery Berija, i Lola Somaro feno mbola potera fa le gasy retsy dia mbola mila n'iny hiverina eo dia araky ny tombatombana ataony ina moa intelligence artificielle any amina 1 milliard de dollars ny fortune ina moa zany personnel Andry Rajoelina 1 milliard dia reo zanaky Rajoelina reo miaina ohatrany jet-set aty andafy aty na Suisse ara firenena manakay indrindra rahan'izao tontolo zao ambony niveau indrindra eran'izao tontolo zao ara tsy afaka mampianatra ny zanany ao amin'ny EACL ao amin'ny école littéraire Lausanne satria 153 000 € ny écolage eo ny Suisse ara ambony be ny fampianatra tsy afaka dia olona Andry Rajoelina tsy manana entreprise fa ninina afaka mampianatra zanako dia raha zanaky Andry Rajoelina mandeha jet privé rehetra dia le gasy dia mbola mila Andry Rajoelina hiverina nefa inona zatra ataony Andry Rajoelina inona ny résultat ka resaka le abadona ny gasy en général zay zay mihitsy ny hitako tsy ananako fanantenana hoe ho tafavoaky firenena io fa dia dommage araka teniko teo hoe nanino zany ampiarahan'i Jesosy amireo tena vraiment dommage pourquoi il a 183 pays dans le monde na 200 na 250 pays dia io amin'ny Madagascar io hoe olona tsisy misaina mihitsy hoe mba andao rangaha miasa dolo loatretra andao rangaha mba irano ty kolokolo ty fa tsy hinanako foana io hinanako kely atsy io anao recrutement zao ny akamoko avery ianona avy ranony rabois de rose dia mbola averiko amin'ny ministre iana taibele izy fa raha tsisy zay fahatongavan-tsaina zay sarotsarotra ihany nefa dia zay ny ka tsika zao tonga saina zao tsika zao io ty tandrana tsika mieritreritra ny ampanjarany firenena io na ny génocide aloha ny diaspora le sabatra amizay vonona dolodolo fa le ry zalahy ao mihitsy tsy vonona ninina mihitsy nefa zalahy nge no maty ho azy io tsy takany sainy mihitsy zany maty ho azy io tsika mavitavitany any hoe navita ny asa ty mbola mahazo retraite tsika mety mahazo 1000 € na 1500 € tsika mipetraka Madagasikara tranquille fa ry zalahy ao nefa ho any zalahy ny anaovantsika zao zavatra ataontsika zao nefa tsika nyray no vizen'ny zalahy hoe ry mpampanjakana firy no sarinareo no avoaka ny zalahy sanasanandro hoe nareo zany le biboule nareo zany lo tsy manjary nareo zany le mpanaratsy fitondrana zay ny teneny teo nefa raha mihaino ny gasy efitra mihaino ny discussion fanaratsina fitondrana ve sa ny réalité no resahana eto izahay zany no karapiso dia ampidirana tsy sary ndray zany miaraka aminareo reo miaraka amin'ny Cynthia miaraka amin'ny Petsambava miaraka amin'ny Itaina ampidireo zany le olona le terroriste reo zany olona farany tsy manjary nefa itsika rehetra bio anankiray ihany anatsika ireo dia le fitiavan-tanindrazana mba tiatsika mba handity Madagasikara ty ary fotoanany zao fa dia rehetra zany manembatsembana le finanana indray tsika le miteny manembatsembana le hoe azahoako vola kely atsy zany mba takany saina anosanareo ok misy fanontaniana moa napetraka anao paster le eo tonga dia hoentiko am'izany le izy hoe mba hialana am'le hoe fiverenan'ny Rajoelina hiverina amin'ny Rajaonaramapianina Sara Valomanana fantatra antsika misy malaise ao anatin'io institution militaire satria fantatsika hoe tamin'ny andron'ny Rajoelina nisy zokonjokony tsy nahazo avancement manana complexe zany manana lolom-po zany teny gasy dia hoe misy efa tokony niakatra grady tsy niakatra ohatrany le voatselana ampiakariny ry colonel lasa général reny Arabaina reny fa fahitako anazy koa misy olona tokony hitondra ihany zay moa nieritreretintsika tao anatin'le fanovana dia hoe hiditra directeur militaire ve sa tsy directeur militaire raha directeur militaire manko le hoe izany miaramila le plus haut gradé nefa ireto colonel naka amin'ny fahefana
fa efa nahazony zareo zany le fahefana androany zay tsy nahazo toerana tamin'ny androny Rajoelina zany efa nahazo androany. Ny sasany moa efa lasa mpanan-karena androany. Tsy efa tokony ho tonga saina am'izay ve aleo hitodika am'zareo androany pastera mialatsiny aminareo mirahalahy. Ataovy ny fampihavanana am'le ianareo zokonjokony sy ianareo tonga taty aoriana. Mifanaraha ianareo miaramila. De alefaso io directeur militaire. Satria raha am'izao situation zao efa tsy tafavoaka, aza adiny ary tokony tsy adinitsika. Nampiditra basy fitaovam-piadiana tamin'ny andron'ny Rajao, tamin'ny andro Ravalomanana nisy tsy hitany paritaka le conteneur tany Ivato mandraky androany tsy hita le conteneur tany Avoloa. De tany am'le centre de formation any Ravatomanga nisy fitaovam-piadiana de tsy hita mandraky androany. Tsy haiko hoe na iny ve le sarisarina avoaka omaly iny sa le sary efa tao iny ampanginana an'le zavatra mikorontana kely ao anatin'ny zareo samy mpitondra. Tsy fantatra tsony e, satria eo manko mampametra panontaniana hoe eo misy Ravatomanga 2.0 de androany efa misy Général Bombe 2.0 koa satria tsy fantatra tsony, ny teo ihany no miverina. De maninona am'le maly fanontaniananao pastera hoe mifanaraha ianareo miaramila, efa zay foana nataony antso teto hoe iza ny zokonjokony indrindra de tsy efa tokony misy réconciliation ve ianareo sa mbola ty lololonom-po ty hitondra atsika ho aiza amin'io fitaovam-piadiana miparitaka, ao mbola mampiditra avy ana Russie, ao koa tsy fantatra tsony. De iza no fatifaty fatany eto am'izao toedra raha hitatsika mafana eran'izao tontolo zao io adiny Iran sy États-Unis hitatra io. Tsy adala akory ary androany hoe herinandro ray makana Russie de ao ny Russe mampanao formation ny tanora malagasy de atya ny miaramila frantsay izay manodidina ny Océan Indien miaraka amin'ny reto Amerikanina sy ny Anglisy de ao Madagasikara daholo izy rehetrarehetra. Zay le hoe mampatahotra ho aizitsika, hoentinareo aiza le firenena. Tsy aleoa ve dieny mbola aleoa misoroka toy zay mitsabo. Tsy alahelo ny toerana zay tsy alahelo hoe te haka fitondrana izahay fa mba manahy matahotra ny tenanay, matahotra ny havanay, matahotra ny firenenay ho potika. Zay mampijoro anay, mampiteny anay. Fa tsy hoe te anakorontana fotsiny te zany zavatra eritreretinareo rehetrarehetra hoe sasany moa miteny hoe mialatsiny miteny an'izy pastera moa za avy anavaratra ihany fa misy namana be de be avy any ao hitako mipazy ny zalahy. Tsy tia zalahy satria côtier mitondra satria manino. Reo mo mpiasa ninona mo club de 48 na zavatra zany tsy fantatra anareo akory fa rediredinareo de miteny anareo de juste hoe manaratsy le olona mpiteny. De matahotra daholo ny olona tsy miteny, so matahotra voaompa, matahotra voaentsika, matahotra hoe ho jerena maso ratsy. De tsisy mahasahy miteny nefa fa samby mizaika mizaka zao fahoriana be zao. Zay ny anako ny solution pastera, tsy maintsy ho directeur militaire misy olona afaka hitondra ao, mino sy manantena maheno atsika reo androany. Ary ireo mihitsy ary mahita ny zavatra tsy rariny ataon'izy samby miaramila. Ndraindray ary misy manontany hoe taiza moa azahoantsika ny information ndraindray. Ohatran'le niteneniko teto hoe volamena 120 kilo telle heure Ivato. Ny miaramila ny escorté an'izany de aty amintsika ndray hoe avoay ny profonareo. Manao anay tsy misaina mihitsy. Ny anareo miaramila mitondra an'le iziko. De zay ny tadiavanareo profo.
Tsy azoko mihitsy. Zay mianahako aloha fa aloha ajaniko. Resaka teo miteny teo ikoto le hoe tsika diaspora ahoana. Le problème ane koto na tsika alohantsika atemitsika indray no asina aloha zany ataoko hoe tsika ty andafy aty zany entre guillemets nisy na manomanomana concertation diaspora any taty ambadika taty zay tsy fantatra hoe iza no mampanao an'le izy décision-niza no manao an'le izy io zany ohatra fa misy fitsopotsoponana koa zany hoe mba am'izay zany mba hahatonga an'le izy hoe ara-dalàna de fantany apetraka de ty tena manana volonté marina ve aloha le fitondrana am'izao tena mahany olana anome ohatra fotsiny tsika le resaka lazaraza affaires teo amiko tsy hoe ino ny important fa iny zany karazana signe ivelany hoe za tsy miteny hoe ilaza no tapitrohatra amin'ny fahaizana fa exemple amina olona hoe nanana proposition mazava concrète fatapoko fatapireneny zany tsy mila hoe asiana débat be fa tena révélateur be ho anahy fona araky ny teny nosy tana toa averiko hoe raha marina le information mba aloha apetrakatsika foana le conditionnel hoe miandry adiny 8 le rangaha vaovao ray hono ary raha tsy diso any nandray azy koa mbola tsy le tena le responsable voalohany fa mbola olo-kafa ity anefany a ministre ny serasera mihitsy no manakitra ny ngiara-mora favori tena hoe aterina zany hoe mena laisser passer de io de avy eo raha mora favori eo ihany de nenoko am'izay kefa nisy clip mivoaka clipna propagandy tonga de fa clipna propagandy zay nanao ohatra n'iny koa raha mora favori amin'ny ministre ny fitsarana misy archive any me tonga de ohatra hoe karazana ohatra hoe fanadiovana hoe io ihany ny atsika io ihany ny atsika de donc zany na zany koto ho anahy manokana aloha misy fiteny olo hoe misy manipy akondro colonel za te hiteny hoe misy manipy akondro hoe saizy misy le akondro atsipy amin'ny vahoaka no tena nasa mametra-pa any foana nan'olo misy manipy akondro satria raha ohatra ka tena volonté ne araky le teninao zay be ireo fantany ange reo manam-pahaizana be de be reo hoe za zalahy tena vonjeo am'reto menatsiny am'reto biby be de be mihinana reto za tsy fa manoatra fa ampio hoe za sura fa na zay zao na tsika zao araky ny teninareo ndao no concertation hoe any Paris maika de maika anaovana permission raha ho ataotsika fa ny fahitako azy le volonté misy zany hoe tsy mieritreritra loatra fa on nous fait croire hoe te hanova nefa tsy manova le izy rehefa tena atao compte eo zany le problème ka eo atsika manokana ty amin'ny diaspora zao le diaspora koa ve tena manana eritreritra an'izay ve sa nisy resaka nataoko zay ndray mandeha tamin'ny Facebook hoe indraindray ane hoa le diaspora atsika reo efa ao anatin'le système ny zalahy le mpihinana koa ka tsy tian'ireo mihitsy koa ny anovana an'io satria mirodana daholo koa reo olona reo misy olona anaky tsy hanona anaran'olona misy olona virulent be zay tena manohitra anahy eto dia mialatsiny moa voatery somary nanara-maso kely de nijery an'le izy tratrako le izy voamaly aya ny anina dire cabnerie araky donc zany efa cadenassé le fitondrana tsisy nininona azony atao izy tsy afa mihetsika raha vao mihetsika ao izy de fa raha-zala-maso donc zany eo zany le fantany apetraka hoe za aloha personnellement tsy manantena zavatra loatra intsony amin'ity fitondrana ty no reo anton'ireo tsy le personne io ma tsy afangaron'olona foana hoe nareo ve izy mpiandry ve de mbola enjenao nefa anao paster tsy tokony entina amina sentiment ohatry ngamba izy fa raha-pirenena no antondrezaka zay ny angambany fa meko an'kotondray ny fitenenana tsika ngamba le resaka diaspora zay koa tokony mba anao zavatsika zany ny fadineko azy tokony misy concertation fakaketandra mandeha fa raha zahay le tao amin'ny izy moa rijatram iny rijatram maromaro zay tao tamin'ny ny namangy ny izy moa manandafy malama samy tonga tao zay samina horizon samy hafa i Maroko tao itovy tao de ny zavatra tapaka tao de hoe afaka manao hery anankiray tsika ny influence rehetrrehetra sy olona rehetrrehetra de mitambatra fa io moa zany na de efa tiandafy aty ary de tsy mora misy foana le tarazo na scission hoe ela mainty be
ela so nefa tokony efa mondialisation aty andafy aty tsika efa midépassé tsika efa lavitra zavatra ratsy nge raha miresangery black nadiam mikasika crème mana fotsifotsy mbola zay le nivony fa raha tsika efa ty andafy aty mahita hoe matoa za zao nataon'olona réceptionniste eo amy devant amin'ny akay de ny olona ty efa tsy samy resaka lokotsony fa compétence hoe mahay le zavatra ataony le banisa tsy mahay le zavatra ataony iteteny fatary eo ve ty satria ny entreprise ny hôtel amina million investissement amin'io tsy metraka ny importe qui io izy raha ohatra ka fatany fa tsy tiany client le olona mainty zay ray raha olona mainty tsy tiany de en plus zany koa raha olona iteniteny fatay tsy compétent tsy metraka an'izany tsika tendrana efa manana fa tokony dépassé am'izay de tokony hitambatra am'izay satria zay mahita ny ohatrany hoe pesambava hitako hoe tsy azoazon-dralahy za tsy azoazon-dralahy za hitako de misy anankiray koa any tsy azoazon-dralahy za satria endralahy koa mbola misy club 48 mbola misy azo satria lafa tarako an'izany irosy ny resaka le hoe petsambava ohatr'izany de tokony efa surpassena zany scission zany ambany be zany fa inona l'objectif commun l'objectif commun de hoe ahoana ny fandehan'ny ty zavatra marotsika ty fa hita fa tsy tafavoaka io tsy maka izy fitondrana io fa de araky namifatiny io tsika ray mianakavy ka leo tonga de mandray ndraiky diny sao mandray ndraikitra tsy sao de mipanika daholo ndraiky koa ny agent secret retrany hoe anongampanjakany dralahy reto any matsiny dralahy raha vao hoe ana fa iresana ahoana fo manaovana azy raha iny le izy any colonel le izy hoe fa misy zavatra pilava milamina nge vao maika mahazo tory zay raha ohatra ka efa vita daholo ny plan rehetra hoe tia nge mikasika ny fividianana tia ny liste électorale inao zany digitalisena ty zao tant mieux fa le izy flou total tsy fantatra hoe misy tondrozotra hoe atao sadraiky inona le anany tondrozotra mampatahotra de avy eo ho avy ndray ny misy base militaire française any Adego de tsisy mihitsy le fanakalozakevitra zavatra mazava de matahotra tsika fa tokony hoe hitambatra tokony ina moa zany icréer mihitsy tsika hoe diaspora zany mitambatra resaka ahoana fomba atao miaraka amy CNC de miaraka amy justement amy fanjakan'ny colonel hoe inona zavatra atao fa zavatra hita sy voaprofo tsy mandeha amy loany io zavatra io zavatra hita profo fa tsy voafehy io zavatra io zavatra hita profo fa cacophonie io zavatra io tsy zavatra mandeha amy loany io zavatra tonga de hita mihitsy fa lasa ina moa zany tangisa latsaka andrano miparitaka fotsiny zany zavatra misy fa raha ohatra ka afaka miteny contraire an'izay ry colonel de moa za vonany eno moa zany izy io ary zay ny tadiaviko fa tsy hoe aty amin'ny tsy mamaka aty no miasa roa lava tsy matory miaya ina zavatra mandalo any te hiteny nefany raha ohatra ka miteny mikasika colonel de mpanohitra andray de hoe aza korotany la le colonel fa raha korotany la nge de miditra ndray misy coalition ndray raha valomanina sy any ratsuel fa aloha io sady ampio zany io côté io de aloha mba côté ndray hitondra tsy hitako sony fa de zay izy tokony mba asina firesahana amitsika diaspora ny CNC de zalahy mpitondra ka raha fahita fa tsy mamelo zalahy de aleo solona olo lafa nge tsy fanonganam-panjakany fa organisation satria tsy raha olona voafidy no esorina de fanonganam-panjakany fa olona fanarany napetraka teo hoe ataovy lara le izy nefa tsy hainy lala izy tsy tafavoaka lala izy elahy tsy manana autorité mihitsy amin'ny manodidina eo tsy manana zavatra programme mahitsy hoe zao ny atongavana amin'izy zay fa de any aminareo indray ya misy tany moa tsy lava resaka moa fa efa be dia be zavatra nyresantsika teo araka ny tenenitsika teo hoe maro ny izy mivoalazanao teo paster amy resaka diaspora be dia be moa tsika samby tia tanindrazana samby mifanehoany fitiavana tanindrazana fa ny magaga indraindray misy olona izay tsy mifanaratsy atsika zany fa miteny zava-misy mieritreritra hoe ao anaty fitondrana izy anazy le fitondrana de zay tia nanaovana anazy fantatsika PRM ho tonga efa henontsika ny aloha iny atsika ary moa anisan'ny eno an'iny taloha pastera de
tsy teny zavatra azontsika taty tsika fa misy zavatra, misy groupe zany hoe mitady zao jeune raha ataova hoe jeune Z mitady zao ray ihany telle personne de aiza hitantsika daholo ny organisation an'iny nefa firenena iaraha-manana izy ty. Ireo olona reo nefa mahatsapa ny zava-misy amin'io firenena io fa inona moa ny priorité? Business aloha, famerenam-bola aloha satria izy le resantsika tamin'ny voalohany hoe misy transaction nandeha vao tonga iny kapisata iny. Tsisy olona mahasaman-dahany zany. Ninona tenenin'olona eo a misy transaction nandeha tany. Misy miseho mihitsy arany misy manao vava hoe ahoana moa zay no namoaka vola, ianareo no tadiavinareo rehetrarehetra hoe hibaiko hitondra an'io. Ka zay toe-tsaina zay raha tsy mbola afaka. Maro na mijery an'le commentaire tenen'ny pasteur teo misy namanao te hiditra moa fa tsy mbola tafiditra. Sasany moa miteny hoe à côté de la plaque hono tsika satria ninona resantsika de ny constitution aloha voalohany. Zao fotsiny amaliko anareo am'le amin'izany hoe inona ny constitution andraindrainareo na hainareo mody hoe hiady fédéralisme ny organisation zany fa no manana constitution zany a tsy zarizary de mieritreritra ianareo hoe ho tonga amin'ny zavatra ilainareo io rapitso. Anisan'ny technician tamin'ny 2009 tao amin'ny nisy conférence sommet nisy resaka constitution 2010 anisan'ny tao anatiny a nivory voalohany tany Antananarivo mandritra ny 3 andro. Rehefa aveo a nandeha ny assise régionale. Zavatra fa ny mandehana amin'ny assise régionale, zavatra fa efa vita préparé tao Antananarivo. Ny zavatra natao tany amin'ny région tsisy tonga tao Antananarivo. Zay moa teneniko amin'ny zalahy le fanatique hoe hiditra constitution et fédéralisme zay zao hoe raha le organisation le structure mbola tsy mipetraka mazava ny règle du jeu aza manantena nareo na mahery fotohina nareo na nareo plus intelligent be ahoana tsy ho tonga amin'izany zavatra ilainareo zany. Zay mahatonga zahay miteny satria mora moa manakena hoe ianareo faly manakena fotsiny tsy haiko na le olona mieno sa tsy mieno zavatra tenentsika sa hoe inona zavatra kritikena amin'ny zavatra tenentsika ny tiany tenenina fa matoy izahay miteny fa nitenenina teo hoe tsy resaka fankahalana ny mpitondra fanjakana am'izao fa tsy karitra anay hoe tsy mety ary tsy aminazy ny zavatra ataony zalahy ao a manana proof be de be izahay fa tsy adala akory ary na miteny eto sao de veronareo fa mirediredy fahatany manana proof fa tsy mbola ho tonga ny fotoana amoana an'izany ary tsy adala akory reo olona rehetrarehetra miteny ao a Madagasikara na mpiasam-panjakana mitaraina na ao amin'ny ministera ny fitsarana mitaraina ny zavatra tsy mety eo fa anjareo moa fanjakana androany a de ireo manao an'izay tiana tao de inareo koa moa ao mo compte fake be de be le mba mikarama kely izy satria samba mba mikarama ry izy nohony atsika zarany ary mba misy atsika de mba mikarama izy de avela izy aloha mitatatata ao. Za aloha tsy maresaka pasteur fa somary lavalava atsika zay. Eka amaraparina atsika ngamba samy manao toro table anankiray de efa adiny ray mahery kely zay a nya misy zavatra tracassia nanomboka omaly tsy haiko ny hevitrareo miraharaha namoaka statut le hoe démission en coulisses et quel type de démission. Tsy hoe fitiavana ty hanoratra fotsiny fa matoa zay manoratra eto dia mahazo information fa atsipy le izy moa de jerena ny réaction. Raha ny feo mandeha ataoko hoe feo mandeha dia misy eritreritra ny andravany HCC ao tonga de ataoko mahitsy am'izao ary misy olony misy enia hametra-pialana fa tsy izy rehetra eo aloha zany de efa misy zavatra mahagaga
Fantaniana mipetraka zany. En politique, il n'y a pas de hasard de calendrier. Efa tamin'ny voalohany tsika niantso hoe raha vao io ACC io, ary raha vao nisiny. Notazominy colonel izy io, niteny izy ireo rava, de avy eo niverina ndray izy. Ino zany de fa ninona lazaina de fa samy nahita an'iny daholo tsika hoe inona ny antony de mahafantatra ny antony. De rehefa nandeha teny izy de tsy lara-pahamehany zany. Zao ohatra ny hazakazana tapoka ny andravana an'izy io. Pour quelle raison précise? Nouvelle raison tamin'ny voalohany kajikajy hafa. Io ne naoravana le HCC nefa ne solona pion fotsiny mba hoe ahatonga ny stabilité ve je sais pas. Zay ve le tena izy sa tokony asiana karazana arorika ihany koa raha ohatra ka andravan'io aza atsika. Fantany napetraka zay. Ny tiako tenenina zany de zao hoe fahitako an'le zava-misy ao Madagasikara zany de tena ahoana zany manao pansement dia manetitsetsina ny lavaka fotsiny fa tsy fanavaozana zany mihitsy le izy. Tsy fanavaozana mihitsy satria raha vao idirana lalina zany dia manahirana le izy ka za manokana aloha zany dia tena pessimiste aho raha le situation zany hoe averiko aminah ndray zany ny teny hoe raha zany hoe ahoana ny fahitahan'ny RGL le firenena de tena za zany de tena tsy manana fanantenana mihitsy. Tsy manana fanantenana mihitsy am'le izy satria vao départ le izy de fa faussé. Ia zany tena zay tsy hoe akory hoe nivily lalana, tsy hoe akory le izy nisy nanipiaky eo akondro safady fa le intention mihitsy tsy nisy fa on nous fait croire hoe ka nisy nijapy nisy nanipy akondro de eo le izy de za zany verina am'le tenin'ny koto teo mety samy manana hevitsika tsika telo là fa za manokana de zany hoe tena raha te hanovatsika changement radical tsisy afa-tsy lay directoire militaire de tena terena mihitsy ny manam-pahaizana rehetra hoe avoay le tena hoe mila tena miala tsiny aminareo miara tereo zahay. Ataontsika hoe olona hoe tsy mivoaka veleto nareo miala tsiny am'le terme mety mahitsy be raha tsy misy zavatra mivoaka eny fa ohatry zao tsika zany mifampiazo tsy fampiazo azo akory fa de fa mifanao kajikajy eny fotsiny tsy andeha io zany fa mesurette misy amiko fa tsy solution radicale ka na anao ary tsika concertation tsika ty amy diaspora koto hoe miaraka amreo namanareo inona ny miassure ho tonga ambontsirohitra voaray zany concertation tsika zany sa namany misaotra fa voaray ty nefa ny aveo classena any amy sisiny any. Donc zany na zany zay ny any tena hoe tena mila terena zany nefany tonga am'izay ve tsika je ne crois pas de zay ny angamba ny teniko farany fa za aloha zany pessimiste be zay ny aloha fa ameko any koto ndray ny fitenena de aveo mamary me mositany. Antonony angamba zay resaky zay androany fa ny zavatra hoe azo raisina zany de hoe tokony raha ny tretro manokana hicontacter ny diaspora sasany iresaka de aveo ny CNZ raha azo lesany atao micontact anahy de misy fampijery ahoana tokony zany tokony atao de aveo na fitondràna koa zany fa ny nareo moa zany ny tonga de hoe directeur militaire amiko zay koa tena vahaolana tena mety tsara mihitsy zay fa na ifampiresaka amin'ny diaspora CNZ sy ny fanjakana ahoana fomba hanaovanantsara te fa tsy mandeha izy io na hovana radicale teninareo zay de zay angamba no amaranako ny resaka androany tsara be le fampiresahana be de be mitafakatra be de be ny olona ino moa zany nijery teo zany hoe zany le gasy zany intéressé izy tia fantatra izy hoe ahoana maro ny misy atsika ty ay zany le gasy fa se soucier koa ohatra tsika le hoavy le firenena matoa zareo be de be tonga teo raha tonga teo zareo tsy eritreritra mihitsy hoe iresaka fivavahana amin'ny pastery de volokoti na ohatra zany fa tena hoe misuse de resaka fitondrana ka misaotra nareo rehetrrehetra tonga nanatrika teo mba tonga anao ny tonga nijery teo sy nianatra amin'ny farany de manome fanantenanao anay hitondra anoyany le démarche anay zany le izy satria raha ohatra nanao direct zay teo ka olona folo fotsiny de ambin'ny folo teo
de tena vao maika kivy zay fa zao zany ohatranao nahazo hery any zay hoe nisy olona be dia be dia io hitako misy whatsapp tonga io misy hoanao print screen hoe bravo dia tsara le izy ka tokony hotoizana manaraka dia nareo hoan'izay nanaraka teo dia omeonay le hevitra mandeha vasa MP hoe inona ny hevitra rosonareo fa ny hevitray ohatra nisy tovizana ihany zay amin'ny resaka directeur militaire zay satria raha itoy am'izao tsika on va directement dans le mur sûr 100% zany tsy sarotra mandeha eo nalazaina mpanonga-panjakana lazaina fa mpanakina lava nalazana fa mialina tsy nahazo toerana zay mahitsy zay olona olo-marina tsy mila toerana tsy mila vola tsy mila nininona fa tsisy afa-tsy fitiava-tanin-drazana anareo makasitraka eka misaotratsika telo miralalo nafoy fotoana androany nefa sabotsy arivariva an-tanàna zany a misaotra koa ny mpanaraka rehetrarehetra ry mankasitraka hatrany amin'ny zay miombon-kevitra aminay ary mankahery ihany ianareo le tsy mitovy hevitra fa na de faly te hikritike fotsy fa tsy te hihenjo te handray tsy mampaninona anay zay tsy mampiova nininona zay ny foto-kevitra anay mijoro am'izay izay ary tsy vadika am'izay foto-kevitra anay zay mankahery ny tanora any amin'ny firenetsika ny GNZ ny GNY rehetrarehetra aza mihemotra mijoro hatrany amin'ny hevitra nananareo toano hatrany ny hevitra anareo mino zao fa henon'ireo institution miaramila izany henon'ireo ray aman-dreny ampanahy ny zavatra nyresantsika ifampiresaka amintsika ny rehetrarehetra hitady vahaolana fa tsy ho avela ohatr' zao ny firenena misaotra betsaka atsika rehetrarehetra saotra tompoko eny ary manaraka indray io